Ivadika eo amin'ny taranja bola lavalava isika satria dia niatrika lalao iraisam-pirenena roa sosina ihany koa ny ekipam-pirenena malagasy na ny Makidy Madagasikara tatsy Uganda ho an'ny Squad Junior ary ho an'ny latsaky ny 12 taona dia tatsy amin'ny Nosy Maurice. Samy laharana fahatelo no azon'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ireto fananana aroa reto. Hatreto aloha zany ho an'ny Squad Junior dia mbola mipetraka ho nofinofy ny fiatrehana izany mondial izany satria dia tsy tafita isika satria teo amin'ny resiny izany Zimbabwe teo amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ny ekipa zandry ny tatsy amin'ny Nosy Maurice kosa dia laharana fahatelo ihany koa tsika nandritra izay fananana izay. Ilay lohalarana Carolus avokoa napiditra ny baolina roa ny malagasy teo amin'ny minitra 7-7 sy 7-20. Ny alarbitra olakandro teo nandritra ny lalao ara-pirahalaina eo ny Barian'i Madagasikara sy ny Cranes Uganda. Tsaivina fa tamin'ny isa ronoray no nivoahan'ny malagasy io mpandresy tamin'izany lalao ara-pirahalaina izany. Ny tompo-tanàna nefa nanokatra nisa tamin'ny alala Matoiaba teo amin'ny minitra 7-20. Ho an'ny Barea moa dia tafiditra amin'ny fanomanana ny fifanitsanan'ny CAN 2024 izay andraisany an'i Senegal etsy Mahamasina ny volana martsa ho avy izao no anton'izany lalao ara-pirahalaina izany. Ny fanomanana ny fifandonany tamin'ny Ghana androany kosa no nahatonga ny Uganda hanao izany lalao fitsapahana izany. Saika mpilalao mila ravinahitra ny velany avokoa moa no natson'ny mpanazatra Nicolas Dupuis sy Auguste Rao niatrika ity lalao ity. Anisan'ny nanamarika ity lalao ity arak'izany ny fiverenany bolida tao anaty Barian'i Madagasikara indray. Inona fa tsy hitsahatra treo ny fanaovana lalao ara-pirahalaina ho an'ny Bare mba hoentina manamafy ny fiarahana.